eo amin'ny voavoan'ny fanatanjahantena kosa izany dia vonona i Madagasikara ampiatra amin'ny andiany fa 7 amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja tsipy kanety be eo no nambaran'ny komety mikarakara io marana io tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny tetsy amin'ny Colbert Antaninarenina. Mpilalao isan'ny sangany sy efa vokitraikeva no iariny voninahitry Madagasikara mandritra ny fiadinany tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja tsipy kanety be izay atao eto amintsika iray Desambra ka hatramin'ny 4 Desambra 2024 zao. Io maraina io no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny hôtel Colbert ireo mpilalao 4 amin'ny rahalahy izay iariny voninahitry Madagasikara ahitana ny Andrianiana Kristiana Inano, Razaka Sotita na Imimsa, Rakotondrasafy Lova, Razafy Matratra Erlantso na Iery. Fédération internationale de néo-natanzan hébergement de fabricateur du directeur général Colbert. On met sa communication, c'est plus de fabricateur de Orange. On met sa carrière, c'est une équation rétablie, c'est un truc qui s'appelle la craie. Il faut attendre les stars, groupe star, puis la vente, Zagama, attendre DHL, des sakaf nous avons. Il y aura des bateaux beach, si Colbert, des Zagama de public Isabelle, Marie de Fouze Tatoise, puis Kiant, de la paix de la terre, en France à Canada-Malagasy, ça dit, tout pour pallier, ton directeur général, sur les spots qui ont pallié, il faut ça se faire à Canada. Il faut d'accord, il NASA, pour le Zécon, les gymnases couverts, Zélator, en tout cas, qui ne fit pour son lator, les 15 assistants, dans la section. Firenena valam-befapolo avy amin'ny kontinanta 10 izay misy délégation misy 300 no tonga eto Madagasikara mandritra faninanana io. Isan'ny mpanao ofisialy ny faninanana ny orinasa Star amin'ny alalan'ny vokatra THB. Arak'izany dia misy ny hetsika manokana amin'ny fan zone ho tanterahan'ny orinasa Star mandritra ny 4 andro anatanterahana ny faninanana. Fantatra ihany koa fa 10,000 ariary no sara-pidirana nandritra ny fanitsanana ray alina ariary amin'ny manasadalana ary 10,000 ariary amin'ny famarana.